misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fotoana manokana izay anarantsika ny lesona ho an'ny tanora zokany isika amin'ity anio ity. Faliana ao anay hatrany ihany koa ny mizaha izany ary ny rina indrindra dia hitondra hery ho antsika mandrakariva. Aloha indirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ny Andriamanitra hitsara ny zan-danitra mbola velom-pisaona aminao izay noho ny amin'ny fotoana ankehitriny izay omenao anay. Mangataka aminao tompo ao mba hitoetra manoloana anay ary hanambara ny sitrakao eto aminay ary hanavao anay mandrakariva ihany koa sy hanamboatra anay ho amin'ny tsara kokoa hatrany dia ny fahamasinana avy aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny lesonantsika androany dia manao hoe tafavoaka ny fanenjehana. Na dia maro aza ny mpino amin'izao fotoana izao no mipetraka any amin'ny toerana izay ahitany mety hisian'ny fanenjehana dia indrisy fa betsaka ny olona tsy maintsy manafina ny finoany, atao batisa sy mizara ny filazantsara amin'ny mangingina noho ny tahotra ny famaliana azy. Mety afara ny fanoherana mahery vaika avy amin'ny fianakaviana izany na mitoe-javatra sasany mihitsy azy ohatrany hoe sazy afa manam-pahefana eo amin'ny toerana misy azy. Ny fiovana ho kristianina, ny hafa miaina ao anatin'ny tahotra izay andehan-jolahy na fandrahonana ihany koa avy amin'ny manodidina na ny toeram-piasana. Nandritra n'ireo 2 taona lasa ny ankamaroan'ny vahoakan'Andriamanitra dia niaina tao anatin'ny toe-javatra sarotra voadidin'ny loza. Ho an'ireo izay manana fiainana azo antoka sy milamina, ny faminaniany tandroka kely ao amin'ny Daniela 7 dia tokony hiteraka fiaraha-miory amin'ireo enjehana sy ny fahatakarana fa tsy avy amin'ny finoana silamo na ny hindoisma izany no tena mampanahy ny baiboly, tsy ny bodisma ihany koa na ny laika fa avy amin'ny kristianina. Tsy manavakavaka ny baiboly, marina momba ny tsara sy ny ratsy ao amin'ny kristianisma. Manaiky izy io fa ny sasany amin'ireo fitondrana jadona ratsy indrindra teto tany dia avy amin'ny kristianina ihany. Nasongadinan'i Paoly izany zava-misy izany rehefa niantso an'io hery masika sy niverimberiny io zanaky ny fahaverezana, anaram-boninahitra natokana ho an'i Jodasy ilay mpianatra namadika an'i Jesosy. Tsy olo-kafa i Jodasy, noho ny natao anatin'ny faribolan'i Jesosy izy dia toy izany koa ny tandroka kely izay nanenjika ny vahoakan'Andriamanitra dia miseho anatin'ny faribolana anatiny ao amin'ny kristianisma. Ny hoe tsy navelan'Andriamanitra hitoy mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fahoriana dia tokony hampaherin'ny mpino. Nofera no 990 taona ny fanenjehana ary nofeheziny ny fotoam-pahoriana mafy indrindra. Hoy manko ny Matio 7:20 manao hoe raha tsy nofehezina izany andro izany dia tsy nisy nofo vonjena, fa noho ny olom-bo afidy dia ho afohezina izany andro izany. Naratra mafy ny Papa rehefa nosamboriny
Général Napoléon Bonaparte nandritra ny révolution frantsay zany tamin'ny 1798. Tamin'io taona io dia namoina ankamaroan'ny tombontsoa azo nandritra ny 10 taona lasa ny papa. Tsy nanana fahefana hanera na iza intsony ny sitrapony. Nanomboka teo dia nomen'Andriamanitra ny olona ny tombontsoa rehetra azo atao amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Nanome trano fiangonana, sekoly, hopitaly, milina fanaovana tranopirintsy zany ary fampahalalam-baovao manerana an'izao tontolo izao izy ary nanome antsika fahafahana ifandray amin'ny ireo vondrona olona lavitra indrindra amin'ny alalan'ny internet ankehitriny. Nomeny fahalalana betsaka momba ny baiboly sy ny tantara ary ny siansa ny olona maro. Ankoatran'ny foto-kevitra sarobidy maro hafa, tsy niaro ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana koa Andriamanitra. Nampanantena izy fa andefa ny fanahy masina izay midika hoe miaraka amintsika ara-batana izy, mitarika antsika midingina rehetra. Inona koa ary mbola ilaintsika? Tsy fiangonana enjena any an-tany foana intsony ny fiangonana. Izy io dia manana fahalalana mitombo, fahafahana mitombo ary andraikitra mitomby. Hoy Jesosy hoe izay rehetra nomeny be dia be ny tadiavina aminy. Ary izany no ao an-tsaina sy ampitaina amin'ireo taranaka teo aloha moa ve isika amin'izao an'izao dia mampiasa ny tombontsoa antsika amin'ny tombontsoa lehibe indrindra. Dia apetrako aminao izay fanontaniana izao mba hahafahanao misaintsaina ihany koa ny amin'ny zavatra misy tany aloha, misy ankehitriny ary ihany koa tsaro fa manana andraikitra lehibe ao anatin'izany isika tsirairay avy. Natsoina hiandany amin'ny tafiky ny lanitra isika, manana mission lehibe zany ka aoka hiankin-doha amin'izany rehetra izany ary mifanahy masina ny hitombo mandrakariva ny fahaiza-manao sy ny fifotoerantsika eo amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Vavakisika raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany lesona nomenao anay izany. Mangataka aminao izay mba ampitoerinao mandrakariva aminao ary aoka mba ho foton'ny finoana velona avy aminao tsirairay avy ka ho miara-mila anao handroso mandrakariva tsy emotra ary hitraka fa tsy hitanondrika. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.